Faly de faly miaraba antsika ary namana malala, miaraba ny fianakaviana rehetra izay manaraka izao fandarana izao ary azo lazaina fa ny tompo hitantsika hivimbina antsika ho any ireo manana andro manokana androany de ny tompo anareo hitary-dalana anareo ampahery anoana am'izao fankalazana ny andro malaza izao. Lohahevitra androany de izao fotoana fikorohana androany, fotoana fikorohana manomboka izao, fotoana fikorohana rampitso, fotoana fikorohana amin'ny fotoana ho avy reny. Fikorohana n'inona moa zany? Fikorohana ny finoantsika ho tsapaina, ho sedraina. Mateo 4:20 Mateo 4:20 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna de emangatsika ny fitiavany maro. Noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna de memangatsika ny fitiavany maro. Inona moa ny votoatin'ny lalàn'Andriamanitra? Fitiavana. Tsy zay ve? Fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny namana. Zay zany le lalàn'Andriamanitra. Ka izao rehefa tsy ankatoavana ny lalàn'Andriamanitra dia mihena ny fitiavana ary mety tsy misy mihitsy aza ny fitiavana. Voalohany tsy misy ny fitiavana an'Andriamanitra satria le didy efatra voalohany de manambara ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ka rehefa tsy ankatoavintsika ny didin'Andriamanitra efatra voalohany de tsy ao amintsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Le didy enina farany mahakasika ny fitiavantsika olombelona. Rehefa tsy ankatoavintsika ireo de tsy misy ny fitiavana satria ny olona tiana tsy vonoina, ny olona tiana tsy andaingana fa dia ilazana ny marina. Raha vantany vao nasiana tombo-kase ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy tombo-kase marika hita maso io fa tombo-kase ara-panahy. Inona moa le tombo-kase? Tombo-kase de tsy inona fa ny lalàn'Andriamanitra, ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary didy fahafiry eo amin'ny lalàn'Andriamanitra no misy ny tombo-kase. Didy fahaefatra ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany. Any amin'ny Apokalipsy any, aza mbola avotsitra ny rivotra efatra ny lanitra, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tombo-kase zany de tsy inona fa ao amin'ny lalàn'Andriamanitra ary aiza le izy? Ao amin'ny didy fahaefatra mahakasika ny fitandremana ny sabata. Ka izao rehefa vao hisy tombo-kase zany hoe tapa-kevitra ao am-po ny olona fa hitandrina ny lalàn'Andriamanitra, ninona zavatra mitranga de hitombo amin'ny fahasoavana izy ireo. Tombo-kasen'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ao am-po, ao an-tsaina, ka ny fitandremana ny didin'Andriamanitra indrindra fa ny didy fahaefatra ny sabatan'Andriamanitra no mariky ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ho tonga ireo fotoana ny fitsapana, ny fisedrana. Ho tsapaina ny zanak'Andriamanitra, ny mpianatra de ho terena hianatra mandritry ny herinandro any am-pianarana any de ireo nasiana tombo-kase de mandray fepetra. Tsia manaja ny tombo-kasen'Andriamanitra izay. Any am-piasana any ho terena hiasa mandritra ny fotoana rehetra, ny mpiasa raha tsy zany de ho roana, tsy mena-karama de ny zanak'Andriamanitra mahatoky tsy maninona na voaroka aza fa mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra. Asaina ho raisiny zao tontolo zao ny mariky ny biby ty. Inona moa le mariky ny biby ty? Raha mijery tsika any amin'ny Apokalipsy any de misy fanambarana be dia be mahakasika an'ity hoe biby dy sy ny sariny ity. Mandray ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany ankavanana. Tsiditra lalina amin'izany tsy ngamba mbola misy fotoana iresana an'izany. Fa mampirisika anao ihany koa handinika ny Baiboly ny faminanian'ny Apokalipsy de zao. Rehefa ampirisihana ny zao tontolo zao, andray ny mariky ny biby ty de zao ireo zay milefitra tsikelikely tamin'ny marimaritra iraisana niaraka tamin'izao tontolo zao, ny fitaka izao tontolo zao sy ny fiainana izao tontolo zao dia hampifanaraka ny fiainany amin'izany mariky ny biby ty zany. Ho resy izy ireo ary anaiky. Zany mahazava do zany hoe maka ny fiainana izao tontolo zao kanefa zanak'Andriamanitra. Zany mazava do. Ary reny fomba fiaina arak'izao tontolo zao reny dia fomba fiasan'ny Satana miditra tsikelikely, mandresy lahatra tsikelikely eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra ary ho tonga amin'ny fandresen-dahatra faran'izay goavana de ny fandraisana ny mariky ny biby ty sy ny sariny. Tandremo ry namana, tandremo ny tenantsika ny tokantrano amin'ireny fomba fiaina tsikelikely izay omena vahana kanefa tsy mifanaraka
amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tena toe-tsaina ara-panahy araka an'Andriamanitra marina dia miavaka amin'ny fiseho ivelany sy ny firongony. Tena mavesa-danja mihitsy zany. Ny toe-panahy ny zanak'Andriamanitra dia miavaka amin'ny fomba fiseho ivelany sy ny firongony. Tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo, ny lamodin'izao tontolo izao raha atao mahitsy mivantana zany. Tsy manaraka an'izany ny zanak'Andriamanitra. Ny akofa dia hoentin'ny rivotra, inona moa zany? Le maivamaivana, mora hoentin'ny rivotra, tsy mifototra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny voambary, tena voambary kosa, tena voamarina, dia mijoro tsy mihontsina. Kanefa misy mandrakariva ireo izay mandray ny fahamarinana, ireo tena mifototra amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ka ireo no ankatoeran'ny banga izay navelan'ireo mihemotra tamin'ny fanarana ny fahamarinana. Handray ny toerana izy ireo izay manana fitsim-piainana kristianina mafy orina sy tsy azozongozonina, ka ho loha laharana eo amin'ny isam-pianakaviana ny fahatokiana an'Andriamanitra. Izay miaro ny tenin'Andriamanitra, maneho azy araka ny tena heviny marina amin'ny fahatsorana, dia hiasa Andriamanitra ka hisaraka amin'ireo olona marina sy mahatoky ireo mpikomy sy tsy mari-pototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mihena tsy akory ny isan'ny mpino izay miandany amin'Andriamanitra, ary ameny ny toerany izy ireo, ameny ny toerany isan'andro. Misy be dia be ameny ho avy, ameny ho isa azy ireo. Ry namana, fotoana fikoroana izao. Ahoana moa le fikoroana? Fampidirana ny fomban'izao tontolo izao sy ny mariky ny biby ity eo anivon'ny zanak'Andriamanitra. Handray ianao sa tsy handray? Andao tsy handray e. Andao andinika ny tenin'Andriamanitra ary hijoro amin'izao fotoana fikoroana izao. Dia hivavaka isika. Tombon-tsara ao misaotra anao izay. Mafy dia mafy ny hafatra, mavesatra dia mavesatra ny tari-dalana omenao anay. Ao anatin'ny fotoana fikoroana, tombon-tsara ao, mamelany elokay tamin'ny marimaritra iraisana izay natao tamin'izao tontolo izao, ny fahotana izay niainana sy ny velomana, na dia nivavaka taminao azy izay. Ankehitriny Tompo, miantso anay ianao, mitarika anay ianao, mba hisaraka amin'izao tontolo izao sy ny fomban'izao tontolo izao, ka handray ny tombo-kasen'Andriamanitra velona. Tombon-tsara, voanao anao ny fonay, asio ny tombo-kasen'ny fahamarinanao izay, mba hiavaka ho anao mandrakizay ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.